Ny alin'ny alahady teo moa dia ao amin'ny INFP Mahamasina no nandrasana ny razan'ireo olona 7 maty vokatry ny fianjeran'ny vatobe tetsy amin'ny vokatry ambanina Ampamarinana mikasika izay no arantsika manaraka. Amin'ny alarobia ho avy izao no ho tanterana ny fandevenan'ireo olona 7 izay maty vokatry ny fianjeran'ny vatobe teny Ampamarinana ny alin'ny asabotsy lasa teo. Ny lahady alina dia tetsy amin'ny INFP Mahamasina no nandrasana ny razana. Eny Belanitra ilafy no tanterana ny fandevenana ireo efa mianaka. Raha toka eny Arivon'ny Mamy kosa no tanterana ny fandevenana ireo ankizy 3 hafa. Ny maraina teo dia mbola nampatsiany zavantranga ity renim-pianakaviana namoianaka ity. Tena fiseho an'ilay izy zany dia ambony ambany ny tranonay izay tany any ambony rindrina dia sady tsena ny ambony rindrina zany dia mivarotra mihitsy izay tamin'ny fotoana io efa nity tsena amin'ny valolatsaka folo efa nandro lera nity tsena zay mivaro zany ny fanidina tsena dia za mijoro voatrano eo zany dia zavatra efitra be dia mazava be zany dia kanisy ankizy teo amin'ny loran'ny tsena teo ny alika avy be manko miorona tamin'ny fotoana dia ankizy ireo nitsokana nantona anako zahako vonjera ohatr'izao dia tonga dia ny plafond io ohatra ny zara anankiroa mitsitra anankiroa zaho matsipony le mafy be tsekany matsipony le zavatra mafy be zany dia tonga dia pitika tany tafavoaka tany amin'ny tafo dia pitika tany amin'ny tafon'olona anankiray izay mivady samy tamin'ny toatrano vadiko mipetraka teo amin'ny fandriana dia vadiko koa mipitika efa nidona tamin'ny rindrina dia zanako anaky efatra zany efa matory amin'ny lery amin'ny valo dia le kely anankitelo efa natory fa lehilahy fa le bebe amin'zareo zany lehilahy matoako mbola tsy natory fa vonainao le zavatra mipoaka be izy dia nitsanga dia izy nitsangana io koa tonga dia voatsipony le zavatra dia mitsofoka tany ambany tohatra atsipony tao amin'ny tohatra dia tery tao izy moa le misy vatobe amin'izay avy eo nanaraka ny zavatra mipoaka io zany poakindroa manko le izy voalohany dia tao amin'ilay trano aloha dia faharoa midovitra teny amin'ilay vato dia le vato indray latsaka be dia nanosika an'ilay trano le olona teo amboninay dia avy eo nanosika ny tranonay tonga dia iny dia mivodana tanteraka ny trano izay zavatra rehefa tao anaty fotoana vetivety kely. Tazana teny an-toerana ihany koa ireo olona nafindra toerana. Matahotra ianjeran'le zavatra indray zany izay sao mbola misy. Ny tanay zany efa misy polisy miandry, misy polisy amin'ny alina dia misy polisy amin'ny atoandro. Faorina fa tonga ny zay fotsiny aloha mbola tsy mieritreritra izay hoe nafindra faorina dia tsy mihetsika ty mihitsy zay mbola dia sosiona zareo mbola miandry fanapahan-kevitra zareo mbola namboatra sezony milaza ho vonina ifindra amin'izay toerana ametrahan'ny mpitondra fanjakana azy ireto olona ireto.